zay ny amin'ny niveau fa ivadika eo amin'ny pejim-baovao politika kosa isika lalàna roa dia ny volavolan-dalàna momba ny fampiavana pirenena sy ny volavolan-dalàna mikasika ny fitsarana manokana misahana ny raharaha fandikan-dalàna ara-toekarena no tsy vita ny fandinihana azy tamin'ny fivorian'ny parlemanta farany teo. Andrasana araka izany raha mpiantso fivoriana tsy ara-potoana vaovao ny parlemanta ny gouvernemanta Natsy. Ampiantso fivoriana tsy ara-potoana vaovao ny parlemanta ve ny gouvernemanta fantaniana mipetraka eo tao aorian'ny fahataperan'ny fivorian'ny parlemanta. Lalàna roa dia ny volavolan-dalàna momba ny fampiavana pirenena sy ny volavolan-dalàna mikasika ny fitsarana manokana misahana ny raharaha fandikan-dalàna ara-toekarena no tsy vita ny fandinihana azy. Ny fahateren'ny fotoana no antony fanemorana araka ny fanazavana entin'ny filohan'ny voameran'ny lalàna ao amin'ny antenimieram-pirenena. Noho ny amaroan'ny lalàna izay tonga tamin'ny fotoana folo faramparany taty amin'ny antenimieram-pirenena dia nanapa-kevitra izay tao amin'ny commission juridique nangataka ny fanemorana ny fandinihana ny volavolan-dalàna mikasika ny fampiavanam-pirenena sy ny cour spécial économique. Mahita izahay tsy tratra tao anatin'ny fotoana fohy ny fandinihana ireo volavolan-dalàna ireo ka zava-dehibe amin'ny firenena zany fampiavana pirenena indrindra fananganana cour spécial io ny hoe extraordinaire na session ordinaire anjaran'ny gouvernemanta manapaka zay. Amin'izy anankiroa zany dia ny cour spécial économique no hitanay ilana anaovana adihevitra misimisy satria lalàna voafetra ao anatin'ny vanim-potoana 2002 jusqu'à la fin de la transition. Fahafantaranay azy ny lalàna dia natao pérenne maharitra ho an'ny daholobe ary maharitra fotoana ela fa io lalàna anankiray dia niferana ao anatin'ny vanim-potoana voafetra dia ny vanim-potoana 2002 jusqu'à la fin de la transition. Ny ankoatran'izay ny alohan'izay sy ny aoriana dia tsy voakasika io lalàna io ka io zany no tsara anaovana adihevitra misimisy. Andrasana araka izany raha ampiantso fivoriana tsy ara-potoana vaovao ny parlemanta ny gouvernemanta Natsy.